Isan'ireo efa mirotsaka avy hatrany ao anatin'izay asa mba hirisona mba hatrarina ny fampandrosoana izay ny eo anivon'ny ministeran'ny Jony sy ny arenan-dranomasina. Azo famatsim-bola mitetina $700 avy amin'ny fandarana asa iraisam-pirenena momba ny sakafo na ny FAO sy avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ny eo anivon'ny ity ministera ity mba hatrarina ilay toe-karena manga, ilay fivoarana avy amin'ny toe-karena manga na ny économie bleue. Ny ao tamin'ny ministry ny Jony Andriamatoa Augustin Andriamananoro ny maraina teo nisolo teny avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FAO. Claude Andriamalala sy Arlala Randriana Arson. Resy lahatra ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara fa sehatra iray ahafahana mampiakatra ny toe-karena eto amintsika ny Jony. Nanolo taniny izy ireo araka izany ka nanolotra fanampiana arabola mitentina $770 ao amin'ny ministeran'ny Jony sy ny arenan-dranomasina. On est impliqué dans le secteur pêche parce que ce secteur mirotsaka amin'ny sehatry ny Jony izahay satria sehatra iray afaka mitondra fanatsarana goavana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina io sady fidiram-bola no loharano-tsakafo ara-pahasalamana. Tsapanay fa tena fanoatra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Jony. Et donc on le voit vraiment comme un moteur potentiel de croissance à Madagascar. Nikorosofahana ny sehatry ny Jony teto Madagasikara tato anatin'ny taona maro. Nikorosofahana nanaraka izany ihany koa ny fiakatry ny toe-karena ary nisy fiatraikany mivoantana tany am-poniny izay misehatra amin'ity asa ity izany rehetra izany. Velim-panantenana ankehitriny ny Malagasy fa hanomboka hiary nyity seha-piariana iray ity hoy ministra Augustin Andriamananoro. Fandarina asa ministra raha teo ny anarinaingana ity sehatra iray ity amin'izao fahavitrihan'ny mpanohana arabola sy ara-teknika izao. Betsaka ny tetikasa atsika atao amin'io. Tetikasa misy fiatraikany amin'ny mponina indrindra ireo mponjony majinika, ireo fiambalana maro samihafa ihany koa izay miaina eo anivon'izany Jony zany. Tara be tsika raha mifametrahana tetikasa io, mila miasa malaky tsika zany ary mila mihazakazaka satria efa izay ny andrasan'ny vahoaka malagasy amintsika ngamba ankehitriny hoe mba misy zavatra azo tsapahitanana mba ahafahan'ny Madagasikara ihany koa zany manatratra ireo tanjona izay napetraka na ara-toe-karena sy hialantsika amin'ny fahantrana. Noraisin'ny ministra Augustin Andriamananoro teny amin'ny profesany androany ireo solotena avy amin'ny FAO, ny banky iraisam-pirenena ary ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana.